Mbola fary miarabantsika indray mpanaraka ny fandarana cuisine break chef Jona idomonany manampy anahy aty amin'ny auberge la ferme du Vat. Ny dessert ho karakarantsika androany dia tarte citron et fenouil caramélisé. Ny appareil ho ataontsika eo ambony le crème citron ampiasantsika citron izay na efa nanapotsitra citron zany tia sy de citron dia ampiarahantsika amin'ny siramamy dia mampiasa atody. Ny ataketsika voalohany tonga dia ny préparena an'le pâte brisée. Reto efa voalanja ny pâte brisée dia 100 g na farine nampiasaitsika, 50 g na beurre dia 50 g na sucre glace dia atody anankiray alefa artika dia tonga dia mandeha daholo ny fikarakarana, tsy misy hoe inona fa tonga dia alefa mifangaro daholo. Alefantsika le 50 g le 100 g na farine dia alefantsika le 50 g na beurre dia alefantsika le 50 g na sucre glace dia afangaro daholo rehetrareo dia amin'ny farany vao asiana atody. Karakarainy chef de mona ato ny paty. Itsika kosa manam-pikarakarana chef de mona an'ity dia tonga dia karakaran'le appareil sahatsika. Inona no raisitsika? Alaitsika le jus de citron dia mamaky atody anankiroa tsika atao ato anatiny dia alefantsika ao ny siramamy. Ny siramamy izay marihana fa 75% le jus de citron no ataontsika ao anatiny. Avelantsika eo iny fa hiditra fikarakarana manaraka tsika dia avetsika miverina ao amin'ny appareil. Karakaraintsika manaraka le fenouil caramélisé ty le fenouil valatsika le fenouil ho karakaraintsika. Esorintsika le vodiny kely iny dia vakitsika roa ohatr'izao le izy. Dia emainsaitsika le fenouil. Avelantsika ty karakarainy domona fa hiverina ato amin'le appareil ana crème citron tsika. Alaitsika ny hafa marina fa atao somary afo malefaka le izy satria manjary vetivety dia may le atody raha ohatra ka ataontsika afo mahery le izy. Jerentsika raha ataky amin'izay tsika afangaro daholo izy rehetra, afangaro zany hoe fouilleté izy ty tsakijanona jusqu'à le izy mahazo le consistance épais. Alefantsika foana mifangarona arorony eo izy virifiaina foana sisiny kokotintsika mba tsy ho may karoko kely ny afo atao vetivety kely raha mbola mikarakaratsika ny antrano dia tena tsara atao afo malefaka foana amin'izay mba tsy ho may le izy. Za moa somary rapidapida kely ihany eto dia akaroko kely ny afo. Rehefa manomboka hitatsika misy an'le bulle kely mangotraka kely iny izy dia efa manakaikikaiky zany tsika zay arorontsika tsakijanona le appareil intsika efa manomboka miova ny consistance an'le appareil efa manomboka somary matevina zany izy dia makitsika farine ray sotro kely
jerenantsika rapidapida le izy ampiasaina ny torson ahenantsika ny afo jerentsika somary matevitevina asiako anareo anany camerany ohatr'zao le consistance ale izy apiko kely mbola tsy ampy kely ohatr'zao natao hoe vita le izy ohatr'zao natao hoe vita le appareil ovadikitsika anaty avelantsika mangatsika eto ty rehefa mangatsitsika izy te verinao ihany tsika manisy an'le crème fa etaky an'le feno indray zany tsika vatatsika maketo fatana ty le feno rehetra teo de asitsika siramamy de tapoatsika rano kely aza matahotra hoe caramel zany menamena de ny atsika fotsifotsy eto fotsifotsy fa rehefa avy eo mahazo couleur ihany ataotsika mafy be an'izay ny afo zany fangarongoana kely saromatsika izy ho caramel vetivety eo iverina am'le tia le pâte brisée zay nataotsika teo le nkarakaran'ny chef de mona teo de efa nahazo temps de pause kely mosy ty zany de etaleny am'izay izy tya de atsofoka anaty foro itsika iterminé an'reto zavatra rehetrarehetra reto ity no raisitsika voalohany le appareil crème de citron asitsika beurre le izy marina fa le beurre ampiasaitsika beurre mangatsika satria ty mbola mafana de mifameno le izy rehefa avy eo arotsakitsika ta le beurre de foetetsika ohatr'zao le izy afangaro azo consistance ohatr'zao tsika ohatrany hoe mahita mayonnaise zany tsika eto de asitsika zestana citron tia mirapel le zavatra nataotsika atao zany ty vita le crème de citron vata am'le caramel tsika fonoko ny afo jeretsika zao ohatr'zao hita le feno caramélisé tapoatsika citron kely izy mba mego anazy iny de arotsika kely efa vita zay masaka le paty ho alaitsika le izy tia le paty zay nikarakaraitsika teo tsoatsika ohatr'zao manomboka ny dressage am'izay ary tsika ty ny vilia ampiasaitsika eto raisitsika raisitsika le appareil ho chargetsika le crème de citron zany atao anatin'le fond ana tarte alaitsika ile feno caramélisé ataotsika eto ambony le tarte citron le izy alefatsika misy an'le tokoli reto ataotsika aingonina sady sauce ihinanana anazy
tia koliana raisin ty a ty ndray koliana grenadelle. De alatsika ny feuille de menthe ataotsika eto de faranatsika amin'ny glasy a le izy. Ny boule de plastique vita ny sakafotsika androany tarte citron e feno caramel au beurre salé nampiarahantsika tamin'ny glace tely ao ataontsika tambany caméra izy ohatrohatr' zao le sary mivoaka eo marina fa tony le atsika ny nany dessert dia vokatra avy aty amin'ny ferme daholo no ampiasaina citron avy aty amin'ny ferme ny fenoy avy aty amin'ny ferme ny glace moa itsika ihany no mikarakara anazy de vita ny sakafotsika.